teny rehetra eo anivony HVK Mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVK Mission Events. Miarabasika indray amin'ity afatra maraina ity mamangina isa tokantrano ao anatin'izao vata fahitalavitra izao zay misaotra ny tompona mbola misy fahafahana afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny tahaka izao mitondra ny fanambarana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra manahitra antsika mandrakariva izy mba ahafahantsika mijoro tsara amin'ny ara-panahy satria tadidio tahaka ny nofinao mitady hanohanana sakafo ny fiainam-panahinao ihany koa tsy mety raha tsy mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra toy izay afatra efa natomboka tsika rehetra amin'ity anio ity dia hitondra indray tsika afatra ho an'ny fiangonan'Andriamanitra hitondra afatra ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ny fiangonana ry havana dia ilay tenan'ny Kristy ny lohan'ny fiangonana ozy izy ny baiboly hoe ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Efesianina hoe tahaka ny Kristy ozy izy lohan'ny fiangonana la ozy izy no lohan'ny vavy dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra mitranga Kristy ny lohan'ny fiangonana lo Kristy ary ny tena dia fiangonana tsy mahazo misaraka amin'ny Kristy ny fiangonana satria raha vao misaraka amin'ny lo ny tena dia maty midika zany fa isika saray avy ry fiangonan'Andriamanitra dia natao tsy hisaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay namoronan'Andriamanitra anao mandra-piavina zay no natonga antsika fiangonana no foronona tao amin'ny Kristy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao reo tezara amintsika zany ry havana androany maraina fa ianao io dia le karazan'olona tsy natao hisaraka amin'ny Kristy mandrakizay amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra anao inona ary zany nitanjon'i Jesosy ho amin'ny fiangonana miatrika an'izao arety mandringa an'izao zao ny tenin'Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka toko faha raiky amby roapolo ny andiny fa raiky ambin'ny folo Luka toko fa raiky amby roapolo ny andiny fa raiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary izy hororon-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary izy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra ao anatin'ny periode ny ao anatin'ny vanim-potoana ny fahatanterahana zany sika amin'izao fotoana izao raha ny famantaranandro ara-panahy jerena satria reo teny rehetra izay nolazain'ny tompo ireo dia efa hiainantsika tamin'izany ohatry ny nofinofo zany na dia nanomboka aza tamin'ny fotoana ny tenin'ny tompo an'izany dia zavatra ohatry mbola tsy dia tena matety pitranga ilay izy fa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia vomen'Andriamanitra ny famantarana sy fanehoana ny famarinany tenin'Andriamanitra hita maso izay faminaniana tamin'izany zany tanteraka hiainanao zao tsika tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana ny arety mandringana dia inona ary zany lazain'ny olona tamin'izany hoe raha tamin'ny fotoana lazany Jesosy amin'izany dia roviana ary zany fotoana zany satria hatramin'izay ry havana nisy any Ebola fa ny Afrika ihany mivoan'ilay izy teto Madagasikara tsisy Ebola tany Frantsa tsisy Ebola tany Italia tsisy Ebola Chine tsisy Ebola États-Unis fa ity coronavirus ity ny continent dimy ndray tafian'le virus ary ndray nidy an-trano daholo ny olona rehetra raha makany États-Unis ianao zao anatin'ny période ao anatin'ny vanim-potoanan'ny confinement hoe voatendry ny fanjakana ioboanao an-trano tsisy olona eny an-dalana ray ary any Europa ihany koa rehefa hoe midy an-trano dia midy an-trano satria matahotra ny fiparitany le vanana aretina sy matahotra ny fitomboan'ny tanisan'ny olona maty ny olona velona dia misitrika any an-trano miaro tsara manasa tanana distance ny 1 mètre mila tena réglo tsara ianao mila mijoro ianao amin'izany hoe tsy dia miresaka loatra tsy manantona fivorian'olona maro be ohatrany hoe vitanao arabaky teny ny miaro an'izany ny tenanao tsy ho tratra an'izany satria fantatrao ny fiantraikan'izany fa ahafatenao zany ry havana teteny aminao fa tia misy valana aretina raha-panafaran'izay etsana ary nahatratra mandraka androany mbola tsisy nahatratra ny record mpandringanana vitany fa atao anatin'ny soratra masina tany amin'ny testamenta taloha no sehon'le izy nefa tao anatin'ny ray andro nahafatesana amanaraka izy tiako
tiako hisarika ny sainao ny fiangonan'Andriamanitra satria message amin'ny fiangonana mihitsy so ny olona zay mijoro ny afatra zay hoentin'ny tompo androany. Jantsika ny Korintiana voalohany toko 10 azafady bokyny Korintiana voalohany toko 10 azafady toko Korintiana voalohany toko 10 manomboka amin'ny andininy 9 sy 7 ozy izy na sonojeleko mihitsy manomboka amin'ny andininy 1 voalohany fa tsy tiako izy tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ndresaka mbola fiangonana eto Paoly ary izy rehetra ozy dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra ozy izy nihinana ny fihinam-panahy raha ihany ary izy rehetra nisotro tamin'ny fisotrom-panahy raha ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy zay manaraka azy izy ary Kristy zany vatolampy zany ndresaka mbola tsika fiangonana eto zany Paoly nefa ozy izy ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra resaka fandriganana izy eto ary zany zavatra zany izy dia tonga anatra ho antsika mba tsy mpila zava-dratsy tsika toy ny ilany reny miresaka sy misadrese ho an'ny olona mpila zava-dratsy Paoly eto ary ao kosa izy tsy mpanompo sampy eto amin'izay le zava-dratsy tsy mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany amin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka ninana sy ny sotro dia nitsangana ilalao tena mitovy amin'izao zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana antsika zao mihitsy ny fanambarany Paoly tamin'izany ary aoka tsy hijangajangy sika eno amin'izay aoka tsy hijangajangy sika ozy izy tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3 amby 4 alina ny ringana ray andro coronavirus hatreto mbola tsy mety 1000 na 2000 latsaka isan'andro no maty ao anatina firenena anankiray raha tambatra angamba zany ny olona maty ny coronavirus ndray andro maneran-tany tsy mitovy amin'ny olona maty ny fijangajangana ndray andro tao amin'ny zanak'Israely rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy ka nijangajanga taminy ry havana ary eto mandringana mihoatra lavitra no coronavirus ny fijangajangana satria nahafatesana 3 amby 4 alina no ringana ndray andro vitatsika miaro ny tenantsika tsy mieviter le cas contact amindra le microbe na le virus amin'ny manodidina antsika satria miaro tenitsika dia mitoka-monina any an-trano vitatsika tsy mandeha any an-tsena amin'ny tangorongorona satria so ifindran'le microbe dia izy fiatraikany eo amintsika dia aratsika hitondratsika amin'ny fahafatesana zany fa adinotsika fa tsy faneketsika no sitrapon'Andriamanitra dia tsy fahafatesany aranofo mandalo eto ambonin'ny tany zato taona latsaka fa iantoka ny mandrakizay atsika ry havana tsy miteny hoe horingana tahaka ny zanak'Israely ianao fa tamin'izany mbola tamin'ny andro lalan'ny Mosesy dia nisetrasetra mihitsy ny fandringana satria mbola tsy tonga Jesosy fa no alefahana ny herin'ny fandringanana taorian'ny fatokavan'i Jesosy noho ny famindram-pony satria mbola hontiny sy homeny fotoana hiverina aminy ianao tiako ianao ho tonga saina androany eno ry havana ty famarinany ity nisy ny vanim-potoana ny tanjaka eo fatamin'ny ranona tsy mihoatra ny 50 taona misetrasetra mampiasa ny hatsaran'ny olombelona bokina tsara besandry tsy dia mora anarina loatra satria ohatra mihevitenao mandrakizay zany ianao anatin'le fotoana hoe tsisy ohatranao mitanjaka ao ny hery ao ny sainao sy nrehetrarehetra ao zao teniteny aminao tsy mihoatra ny 50 taona zay dia manomboka melozitra faharoa ndray tezara aminao zavatra anankiray misy ny vanim-potoana ny saina sy fahatakarana ny vanim-potoana ny saina sy fahatakarana mitady hevitra ny olombelona amin'ny karazana évolution teknôlôjika be dia be ny zavatra vitan'ny olombelona mavita ny olona manao recherche na fanafody mandeha be ny herin'ny saina fa za miteny aminao fa izy fetry zay vanim-potoana ny fikarohany zay dia teteny aminao hoe hikatso ary izy fetra sy limity ihany ny fisainana sy ny fahendren'olombelona satria zay namorona an'Andriamanitra azy fa te hilaza aminao raha mijanona ny vanim-potoana ny sandry voafetra ny vanim-potoana ny saina amin'izao fotoana hitenenantsika zao ny vanim-potoana ny fanahy zay rehetra tsy miainao amin'ny fanahy sy tsy ara-panahy rehetra dia tadidio tsara Herôda mbola mandringana mandrakandroany fa zay tsy manam-pahatakarana ihany no tavela eo ambany sabatra Herôda ary rehefa tafiditra anatin'ny vanim-potoana ara-panahy tsika ry havana dia tian'Andriamanitra tsika hijoro amin'izay amantatra ny solution ara-panahy misy vahaolana ara-panahy
tato ry havana fa ao ambadiky ny vaolana ara-panahy ny ireglen'Andriamanitra sy anamboaran'Andriamanitra reo karazan-javatra rehetra tsy vita eo amin'ny tontolo ara-nofo sy eo amin'ny tontolo ara-tsaina eo amin'ny tontolo ara-pahalalana mety mahavoafetra ny olona. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza misy ozy izy ny fahalalana fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ary zay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra zay ao amin'ny Jesosy Kristy no ahitantsika azy. Rehefa manomboka mitandrina isika tsy mametaka ny zava-panahy ho ambony lavitra mihoatra noho ny zavatra rehetra dia manomboka hiaintsika ny fankasitrahan'Andriamanitra, ahafahantsika misitraka ny fiarovan'Andriamanitra zay ambony lavitra noho ny fiarovana rehetra ataontsika eto ambany masoandro, ahafahantsika tena misitraka zany atao hoe fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy zany. Ny ahoana moa zavatra tiany tompo hozaraina amintsika androany. Zavatra tiany tompo hozaraina amintsika androany dia zao: raha nandingana olona betsaka ny fitsangajangana dia mbola omeny tompo fotoantsika afaka miverina aminy, ahafahantsika indray mitodika aminy, miala fanompo-tsampy satria voatanisa ao amin'io Korintiana voalohany toko fahafolony manomboka amin'ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny faha 21 reo karazan-javatra rehetra nandringanan'Andriamanitra tamin'ny fahatezerany ny mpino sy ny fiangonana voalohany niaraka tamin'ny Moïse, zay tandindo ny fiangonana ho avy araka ny lazain'ny Paoly hoe isika ao amin'ny Kristy no nataony alety izy tandremo izy nareo efa mijoro sao lavo. Zany hoe tia ampitandrina ny Paoly hoe Paoly apôstôly aza manao tahaka amin'ny fanaony reny. Matoa Paoly miteny an'izay dia tehiteny apôtra Paoly hoe ianao zay manaraka ao ambadiky ny vata fahitalavitra io, raha misy karazan-javatra natatahaka izany mbola mety hiainana dia manapa-hevitra fa mbola tsy tara. Tadidio fa ny fetrany tahotra dia tsy mihoatra amin'ny fetrany tahotra dia tsy mihoatra amin'ny tontolo isokafanao ahalalànao ny marina. Dia zay mahatonga Jesosy miteny ny marina ozy izy anafaka anao tsy ho andevony tahotra. Tamin'ny fotoana zao tsy nahalalantsika ny fanafodin'ny abokana dia zay boka rehetra nitokamonina tany manakavaly daoly, fa rehefa nanomboka hita ny hodin'ny abokana raha misy boka ohatrany dia mampitsiky le izy satria efa hita ny fanafodiny. Dia zay no mahatonga ny apôstôly Paoly mitsiky sy midera ao anaty tranomaizina satria fantany ny remedy anokatra ny varavarana amoaka azy ao anatin'le problème fanafody sekoro ahafahan'ny Paoly hisitraka ny fanampian'Andriamanitra amin'ny fanotronana. Dia zao hifaly sy hidera ao am-pontsy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 nisy tany tonga tampoka, tany tonga tampoka tonga dia nameno ny toerana nisy ny fonja dia sokatra ny varavarana rehetra, ny vany fatoran'izy rehetra satria tonga ara-potoana ny fanefan'ny Paoly an'izay zavatra nitakian'Andriamanitra ananana mifanaraka amin'ny teniny, nanana n'le fiadanana ambony sy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Paoly iregleny an'le problème hita maso, tsy intervention na fanelanenanana tany amin'ny Herode sy ny sinagoga reo arany ny accusé azy mba tonga azy hiditra any am-ponja noho ny fitoriana ny Kristy, na tonga azy tafavoaka tao amin'ny fonja fa Kristy na tsy aro azy tamin'ny fanotronany mivantana vokatry ny fatakarana nanan'ny Paoly tamin'ny fiadanana izay nananany mihoatra noho ny fahalalana rehetra, na tonga n'Andriamanitra niditra sehatra namoaka azy tamin'izany fotoana izany satria tanteraka tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fijoroan'ny Paoly sy Silasy tao anatin'ny mamanton'alina izay namoahan'Andriamanitra azy. Ny toriteny rehetra eo anivo ny HVKL Mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVKL Mission Events. Riavana malala fotoana zao hitadiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra amin'ny fijoroantsika eo anatrehany noho ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay hitahinantsika. Mahita fa manomboka tsy dia ilaintsika loatra aloha zao, zany hoe fitoriana amin'ny filazantsara ara-panambinana, fitahina rabola sisy tsy dia zany loatra aloha zao zavatra namehana, fa zavatra ilainao zao dia fahafahanao mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga ny fononao ho tafatoetra tsy manana ya ohatran'ny Paoly sy Silasy ohatran'ny maizina, ohatran'ny Josafata
niatrika ny fahavalony mitantara faharotoko faharoapolo ny andiny raiky amby roapolo ka hatramin'ny fatelo amby roapolo rehefa niompy sy nideran'i Jehovah ireo fotoana kosa ny fisitahana tahaka izao rehefa tanteraka ny fandinitena sy ny fijono amin'ny sitrapon'Andriamanitra vita fibebana tsara eo anatreny ianao dia firony ny atmosfera ny fiakovana sy fiderana ao an-trano mivoninahitra Andriamanitra fa omen'Andriamanitra fahafantsika manatanteraka an'izany mba ahafahantsika misitraka ny fiarovanaN'Andriamanitra sy ny fijoroany amin'ny fahasari-piariny tahaka izay nataony teo amin'ny zanak'Israely eo amin'ny fiainanao ihany koa satria izay zavatra nitranga teo amin'ny soratra masina ka nandreseny zanak'Andriamanitra fahiny dia azon'Andriamanitra averina reply eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra mandrak'androany satria tsy miova izy feo faratapony fahatsarany mombanao sy miaraka aminao fa izay fahatokava-tsaina ara-potoana izay dia misy fandraisany amin'ny fahatsarana ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra sainao ane ao anatin'izao fisitahana sy fitokana izao ny tonga saina ianao tena nefa fibebahana marina teo anatren'Andriamanitra niaiky ny fahotanao ianao ary nanapa-kevitra niova anao izay kasitan'Andriamanitra amin'izay dia zao zavatra misy riavana anomboka ijoro Andriamanitra dia akasitraka anao izy hiaso amin'ny fiainanao fiarovanaN'Andriamanitra tahaka izay nitranga tamin'ny zanak'Israely raha tsy maintsy rikana ny Egyptianina niavaka ny tao amin'ny camp zanany satria nahoana miditra tseritra amin'ny fahasari-piariny izy ary tsy misy anombaka amin'ny tanan'izany ary rehefa hiasa izy tsisy mahasaka anazy zany mandrakizay ho anao zay ambadiky ny vata fahita lavitra tadio riavana fa misy fepotona mahatapidalakaleantsika olombelona ny amin'ny fahafahantsika manao zavatra ny amin'ny fahendren-tany sy ny fahalalana rehetra ny amin'ny zavatra rehetra misy eto ambany masoandro dia tadio tsy maintsy farana ny zavatra rehetra fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay manana antoka manomboka androany ny fahatsarana ara-pifandraisana sy fiombonana misy eo aminao sy Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra fa rehefa izay ny tanteraka dia zao ny zavatra azo antoka maranata avy Jesosy Tompo ary raha maneno ny trompetra ka tanteraka ny fiverenan'ny Tompo izay ho avy tampoka eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia tsy isan'izay ho lafontsika fa isan'izay iombona amin'ny tanteraka ary ho ao aminy mandrakizay ozy izy ny baiboly tsisy mahafantatra ny andro na ny orana ny fotoana fa ny ray ozy izy Jesosy mahafantatra azy na ny zanaka raha tsy nampahalalana ny fotoana fa nanomeny izy Jesosy mba tsy ho variantsika ozy izy raha tonga ozy izy ka misy antsoantso amin'ny mamantonalina matoa tonga dimy amby roapolo andiny fahenina dia hoe nza ozy izy mipapakatra tonga mamantonalina izy dia fole virjiny dimy ozy izy lansolika amin'izay satria amin'ilay fotoana tampoka tsy ampozina ny atongavana midika an'izay raha tonga tampoka tahaka ny mpangalatra izy mila miomana amin'ny fotoana rehetritsika mba ho isan'ny olona afaka iona aminy sy sitraka amin'ny fankasitrahany ary toetra ho aminy mandrakizay satria vanim-potoana zao hiatriantsika ny mandrakizay na tiantsika na tsy tiantsika na ianao ara dia sy lahatra miankorosofahana ny ekonomia n'izao tontolo izao miasimba ny tany miamanify ny couche d'ozone miamanomboka mitranga ireo karazana fahorinana problème environnemental na amin'ny tontolo iainana na amin'ny fahasalaman'ny olona na amin'ny karazana reto mandringana mipotra ho azy ny zavatra tsy takatry ny saina zay zao rehetra zao zay efa nilazainy Jesosy tamin'izany miratso ny olombelona reo rehetrarehetra ireo dia marika sy profam-pamantarana ary antoka tokony horenana sy anairana ny ao anaty ray manontolo tsy ahatonga ny fiangonana tokony ho varim-bariana fa hiverina amin'Andriamanitra aza dino le teny fa merina matetika amin'ny tantara faharoa fito andiny faharoa raha ny oloko izay natsoko tamin'ny anarany no avy anetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino aza ny an-danitra ary amelaneliny sy asitrana ny tany mitady ianao Jesosy mendrano mikion-dalana anankiray izy ao anatin'izao fitokana monina izao ao anatin'izao fiobonana izao ilay fibebahana marina tena fahatsika miaina amin'ny fiovampo tanteraka miaraka aminy aza vela isy varavety farany tavela ao anatinao ka sakana tsy hahafahanao mahatanteraka zay digana tokony fanapakevitra tokony horaisina izoranao miaraka aminy angamba mety manaitra ny rehetra ny tokantrano ny zavatra ho zaraiko ny zaraiko teo androany fa tiako ny sokafanao tanteraka miaraka tsika ao anatin'io fiobonana kely io miombona amin'ny tompo tanteraka sy maray fo aminy miaiky ny fahotantsika mitsotra eo anatrehan'ny faratsintsika ary miaina amin'ny fahafapo-tanteraka miombona aminy ao amin'ny tontolo ny fahatanterahany sitrapony ko manaitra anao aho fa raha zao tontolo izao mandalo sy miserana ny anankiray atao hoe fanaperana dia lanitra misy lanitra miandry anao tsy eto tany ihany ny fiainana za ry havana manana vavolombelona any amin'ny YouTube nampahitan'Andriamanitra ny fiainana akotry ny fahafatesana
ary hatraminahitako an'izay dia fantatro fa isaky ny misy zavatra mitranga dia mpamantatra fa tsy ho famantarana mihitsy mpamantatra satria mijery soratra masina isaky misy olona hoe tena nafana be tamin'Andriamanitra fa manomboka miheverin-dalana sy ampahoriany filana eto ambonin'ny tany fotsiny sisa ny fomba fisaina fa tsy mihevitra ny lanitra intsony raha marina izy taloha dia ny ratsy izy androany dia ozy a tia le nilazain'i Jesosy tia le nilazain'i Jesosy hoe fa haneparany ihany ny olona dia ny ratsy a ratsy ihany ao amin'ny apokalipsy tia le voalazan'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo dasany efa kitsika kely andiny faraika ambin'ny folo ho sisy ten'Andriamanitra zay manao ny tsy marina ao ka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary zay maloto ao ka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa ao ka mbola hanao ny marina ihany izy ary zay masina ao ka mbola hiamasina ihany izy zany hoe misy fandrosom-pamantarana ahitana fa efa eo famantarana alalàna fa efa kaiky Jesosy zany hoe ny marina dia mbola hiamarina ihany ny ratsy dia mbola hiratsy ihany ary masina dia mbola hiamasina ihany dia zao izy ianao zany na mpamantatra ianao na famantarana ianao dikan'izay ny olona zany raha vao mahita hoe iry mpanompon'Andriamanitra tena nahery vaika be taloha tamin'ny fitoriana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara amin'izao izy lasa ohatra ny hevitra dia ianao zany tonga saina hoe Andriamanitra zao ny famantarany andro farany fa ho avy ianao satria isy fangatsipo any aparanao si Jesosy na ny olom-boafidy aza ho voafitaky ny inona lasa voafitaky ny sinema satria te aomby dia lasa mpanenjika famantarana sy fahagagana fotsiny mpanenjika ositra gauche à droite tsisy fifatohana amin'Andriamanitra tso satria te ho mpiasa n'Andriamanitra tsy ny antso mpiasa izy fa ny antso mpanompo ny sitrapony izy zay manao ny sitrapony raiky zay ny an-danitra dikan'izay mila miverintsika ho fandiny tena anao ny sitrapony fa tsy iseho eny ivelany ho mpanompon'Andriamanitra kanjos izy miseho tena tahaka ny apôstôly eo boky ny apokalipsy fa sinagoga ny satana famantarany ny andro farany jolo zany tandremo ry havana fa mila mamaky tsika fa any aparany maro no apôstôly santoka ozy izy Jesosy dia jereo zao vanim-potoana enantsika zao betsaka ny manana titre apôstôly daholo apôstôly général apôtre prophète de prophète miforona kory tsy hitako ato mbola tsy hitako ato kory le titre sady docteur izy ny général ny apôstôly tsy fantatritsony za tsy miresaka na mitifitra olona ao anatin'izany fa miresaka fotsiny famantarany andro farana fa mila mandiny tena zay antefany zany mba andikany ao anatiny fony fa tsy titre ty resaky ty tsy titre SOS ny fiainam-panahy efa kaiky mambola milefa n'Andriamanitra ny teny anairana anao raty famantarana anananao antoka ry havana ananatsika antoka hijery taratra lavitra amin'izay hoe hoaizany fihafarantsika hoaizany mandrakizay antsika fotoany zao aokotsika ho mpamantatra fa aokotsika ho latsaka isan'ny famantarana ka hitarafa ny hafa hijoroan'ny hafa bebe kokoa indray androsony bebe kokoa indray tadidio zao famarinana zao tsy hoe rehefa voafitaka ny salady plastika ny olona ny Chine dia zay ny tsy hinananao salady tsony ny salady tena izy eny natao kopian'le fitaka fa tsy midika akory zany hoe tsisy salady tsony teto ambony tany rehefa nyroborobo ny fivarotana salady plastika ary zay koa tsy midika hoe tsy hinana salady tsony no satria leo tofoka tsy dia herika salady asany devolo no mody amin'ny tany mba hanakonana le tena fahamarinana ny marina mila mijoro ianao fa tena misy ny elo misy lanitra hitanao le famantarana fitaka be dia be toy ny olona montage eny amin'ny YouTube aparitana mane misy soavaly manita anao misy devolita taria fa montage daholo le izy anaran'ny olona botrany hoe imagination atao image virtuelle dia alefa sy aparitaka mampitodika ny olona eny amin'ny raha lanitra ny ohatrany hoe nisy lakroa ony misy an'izao Jesosy aloha teto izy anio famantarana eny amin'ny lanitra angamba hitantsika eto Madagasikara fotsiny le teo amin'ny rova ohatra dia hitantsika hoe nisy famantarana teo ohatrany korokorana sy zavatra mitselatselatra fotsiny zany teo zay tia inoko fa tian'Andriamanitra nehoana amintsika fa nisy raha latsaka teo amin'io ampamarinana io atao hoe raha salama martiora ny filazantsara zay tiako anokafana ny saintsika hoe fotoana tian'Andriamanitra anaovana démonstration zao fa tiany malagasy tsy ary fa nisy raha latsaka marina ny amin'ny fijonao amin'ny filazantsara teto Madagasikara mba hiverenan'ny olona rehetra aminy satria firenena an Jesosy Kristy ty Madagasikara te noho izany tiany tompony malagasy rehetra antso antsika rehetra hiverina amin'Andriamanitra bebaka marina amin'Andriamanitra mba nanantsika zany atao hoe antoka ao amin'ny fiainana ho avy zany ho mandry havana ny mandrakizay ianao afatra farany melony ifarana zao toriteny zao omany ny mandrakizay tongava saina hiverina amin'Andriamanitra ahoampony Jesosy ianao na ianao rery ny olona teto ambony tany dia mato anao izy tiako ianao io popo iara ivavaka amiko avereny miaraka amiko zao vavaka zao Jesosy io
mamindra fo amiko mamelany fahotako rehetra misy fotoana tiany devoly fafanao anatin'ny sainay fa rehefa manomboka miaina amin'ny fahazarany ratsy zahay dia tsy mahatsiary tena intsony hoe miainao anaty fahotanana manao izay mampalahelo anao fa manazatra ny fiainanay amin'ny faharatsiana. Misy fotoana ao anatin'ny fiombona sy fitokanana tahaka izao tianao hiveriny zay fa tsy lôjika akory ny tsolotra, tsy lôjika sy mety ny fiainan'ny olona raha maniaina amin'ny tsy fahamarinana izy, tsy hoe fiainana natoraly namoronanao anay ny mandainga sy ny mamitaka sy ny miainao anaty favetavetana sy fitsangajangana ary fahalitona. Mampalahelo anao zany tamin'izany ary mampalahelo anao zany zao ary mbola mampalahelo anao zany mandrakizay. Tompo Jesosy io verina aminao zay androany amin'ny fonay manontolo mangataka ny amin'ny rahaponao fa nampandefitra anao zay nanampahafantarinao ny lalan'ny fahamarinana azy, omenao ny tenin'Andriamanitra. Misy taona tamin'ireny mbola tsisy arety mandringany ireny eny amoron-dalana misy nitory filazantsara fa tsy tehenao an'izany zay satria mbola tsy vonany ao am-ponay iova. Mandrakandroany ary mbola misy milaza fa fahadalana ny fitoriana sy fanairana ny olona fa ho avy Jesosy satria mbola te hanohy ny fiainany ratsy ny olona dia tsy zaka ny fantsiny, mbola zay ihany ny zavatra mitranga. Fa androany Tompo tsy zay tsony ny zavatra mitranga. Mila anao zay, te hiombona aminao zay ary te anao zay akasitrahanao zay. Verina eo tongotrao zay Jesosy. Rehefa niaiky ny fahotanay zay dia mangataka aminao zay, mandrosoa atao anatinay Jesosy. Raisiko ianao Tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana, midira atao anatiko, manapahy eo amin'ny fiainako, sorato eo amin'ny bokon'ny fiainana ny anarako, atao voisan'ny zanakao aho, andova fiainana mandrakizay miaraka aminao. Makasitraka androany amin'izao fotoana izao, misaotra fa zanak'Andriamanitra, mpandova fiainana mandrakizay, vita fihavanana amin'ny mpanao aho. Ho anao rery mifankasitrahana mandrakizay izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay, saotra tompony amin'izao fotoana izao fa tsara sady mpanao tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen. Mankasitraka antsika izay nanolo tena androany ary mino fa taribavaka ny fa ny fandinitena sy ny fitohizan'izany dia ho an'ny tsiray avy isan-tokantrano ihany koa. Mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra, fiadanana ho anareo rehetra dia mirary soa antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Veloma tompoko. Ny toriteny rehetra eo anivon'ny HVKL Mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook HVKL Mission Events. Ny tompo dia nanafatra manokana ny amin'ny fanatanterahana n'ilay vavaka iombonan'ny olona rehetra adiny ray isan'andro fa atsika atao amin'ny roa izy amin'ilay fotoana tsy dia tena hoe andehandehanan'ny olona be dia be fa efa ny tokantrano daholo ny olona araka ny baiky ny fanjakana hoe hitokana monina na iombonana ao an-trano. Io fotoana io dia adiny ray iombonantsika rehetra ora miaraka iombonantsika rehetra atsiarovantsika ny firenena, atsiarovantsika ny fahafan'Andriamanitra miditra sehatra amin'ny fanomezan'Andriamanitra tolotsaina sy fahendrena ho amin'ny mpitondrantsika. Io fotoana io hitondrantsika mbavaka ao anatina fibebana ny fiverenantsika tsiray avy teny eo an-tokotr'Andriamanitra marina mba hiverina amin'ny fahamarinantsika araka ny tantara faharoa fitondrina efatra ambin'ny folo hoe raha ny olona izay natsoka amin'ny anarako no avy enetry tena hivavaka hikatsaka ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azany an-danitra kamelany ely ny ary asitrana ny taniny. Ao anatin'io fotoana io tena mitsotra aminareo marina fa rehefa miara mifotsika manokatra ny fotsika ao anaty mivavaka amin'Andriamanitra, iray ny feontsika, iray ny fotsika, iray ny saintsika sy ny fanahintsika, hiaino antsika Andriamanitra. Azadiny ty teny ty antsoy aho dia ho valioka ianao ary nehoky zava-mahagaga sary-patarina izay tsy fantatrao. Azadino ary ny fotoana antsika raha sitrakao tsy antery fa afatry ny tompo voaraiko avy aminy raha sitrakao indrindra isaky ny amin'ny 2:00 amin'ilay fotoana efa mahoatrano rehetra iny no natanterantsika an'izany vavaka fiombonan'izany. Manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana amin'ny fiainan'ny tsiray avy ary manona ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny rehetra izay manaraka an'izao fandaran'izao ho aminareo rehetra ny fiadanana. Makasitraka tompoko lahy, misaotra tompoko vavy, misaotra tompoko. Ao amin'ny page Facebook HVKL Mission Events.